Tongavana hoe ny fiarahana tamin'ny zareo mouvement Gulen no isan'ny nanamafy kokoa izany atao hoe tolérance zany na fandeferana tamin'izay malagasy ny fanerasera tamin'izy ireo angamba ny tsy tokony ho taitra na ho korontanina ny vahoaka fa efa fantatra ny situation misy eto amintsika raha ny fiainantsika eto anatiny fotsiny azy dala misy fanakorontanana hafa indray avy any ivelana dia izay no manahirana tsy tokony izy intsony fanakorontanana sahala amin'izany tsy isa famonjeny mpisolivava ny collège tokony anome proof ny ambassadeur. Tiako amafisina aloha zany dia aza mpisolivavany collège lumière international du collegio fa tamin'ny roa arivo tonga teto Madagasikara izy stade teto izy tamin'ny roa arivo anatety fonisatra amin'izay nisany fanampy nidirany ametrahana ny ambassade turquie izy tamin'izany tamin'ny 2007 ny ambassade turquie gaga izy raha eo amin'ny collège lumière international misy an'ilay filazana misy zao zay dia matataka ny ambassadeur io hitondra korofony zany zavatra lazainy satria mihevitra izy nefa tsisy votoana zavatra lazainy ao hoe misy ny terroriste misy fampirona fampianarana atao zany angatahanay zany aloha dia hitondrana korofony zay zavatra lazainy ao ohatra ka tsy misy proof zay raha mindry mety tsy misy proof zay mety hosamboterana